Oltra ny arahaba tompoko. Raha ny sary azo avy amin'izana volana dia misy rindrin-drahona na ilay antsoina hoe front atatsinanan'ny Madagasikara ary mety amin'ny rotsakorana betsaka amin'ny faritriny. Araka izany misy ny fampitandremana ny amin'izay mety ho fampiatsahan'ny rotsakorana izay. Filazana miloko mavo ho an'ny faritra Atsinanana sy Vatovavy. Filazana miloko maitso kosa ho an'ny Analanjorofo sy ny distrikan'ny Antala. Ho an'ny mponina amin'ireo faritra ireo dia tanina mba ho mailo sy tandrina fatratra. Aorian'ny fandalovan'io rindrin-drahona io dia azo vahana indray ny tsikony alizay. Araka izany mitoetrany ny orana aty amorontsiraka Atsinanana. Ho an'ilana Atsinanana ny afovoantany miazona loatra mangory kosa dia andrahona na anjombona mety arahana etiketika manify eny antsefatsefany eny. Ny maripana mifanaraka amin'izay isy fidina misongadina ny maripana ambony indrindra aty amorontsiraka Atsinanana sy ho an'ny afovoantany. Isy fiakarany kosa any amin'ny faritra Vatatandrefana sy aty amin'ny tapany atsimon'ny Nosy. Ho an'ny mponina izay marefo amin'ny fiovan'ny maripana izay dia tanina mba hiomana sahady. Miviana toetry ny andro ho amin'ny rampitso ary dia hitoetrany aloha ny orana malefaka aty amorontsiraka Atsinanana Nosy iray manontolo. Andrahona na anjombona mety arahana eriketika manify any loatra mangory sy ny ilana Atsinanan'ny afovoantany. Ny faritra hafa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro na hibahan-toerana kokoa ingaby masoandro. Mety hololovana orana tandrifin-drahona ihany ny vao maraina aty amorontsiraka ny Vatribo eny. Raha ny tolakandro indray dia mitoetrany ny orana aty amin'ny morontsiraka Atsinanana Nosy iray manontolo. Iverina andrahona mety arahana eriketika manify ny ilana Atsinanan'ny afovoantany mihazo any loatra mangory. Ny oram-baratra kosa dia mitoetra any amin'iny faritra Sofia, Boeny, Betsiboka, Melaky ary Bongolava. Ny faritra hafa dia andrahona vitsy na andrahona mitsitokotoko. Miviana ny maripana manodidina eo amin'ny 4-30 degré ny any amin'ny faritra Avaratandrefana torak'izay ihany koa any amin'ny faritra Atsimandrefana. Ny eo amin'ny 3-20 ka hatramin'ny 4-20 degré kosa maripana ambony indrindra ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Miviana ny toetry ny andro ny alakamisy ary dia mitoetrany aloha ny orana malefaka aty amin'ny faritra Atsinanana, Analanjorofo, Sava, mihitatra hatrany Dianasa ny tapany avaratra ny faritra Sofia. Andrahona mety arahana eriketika manify indraindray aty amin'ny faritra loatra mangory sy ny ilany Atsinanana ny afovoantany. Iverina andrahona mety isy ihany ny herijika isina orana tandrifin-drahona indrindra ny fiaparan-tolakandrona ny alina aty amin'ny faritra Bongolava, Ambatomainty ary ny atitany ny faritra Menabe. Ny faritra hafa kosa dia ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny na hibahan-toerana kokoa ingaby masoandro. Miviana ny maripana mifanaraka amin'izay manodidina eo amin'ny 4-30 ka hatramin'ny 9-30 degré maripana ambony indrindra aty amin'ny tapany atsimon'ny Nosy mihazo amin'ny faritra Menabe ary ny faritra Avaratandrefana. Eo amin'ny 3-20 ka hatramin'ny 9-20 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Morontsiraka Atsinanana tsy dia misy fiovana firy fa manodidina eo amin'ny 9-20 ka hatramin'ny 9-20 degré ny maripana ambony. Miviana ny toetry ny andro ny zomary dia saika memaina aloha ny ankamaroan'ny faritra maro na izany na tsy izany. Mety hisy orana ihany any aty amin'ny faritra avaratra zany any amin'ny faritra Diana, Sofia, Sava ary Analanjorofo. Andrahona na andrahona mitsitokotoko any loatra mangoro, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary Atsimatsinanana. Miviana ny maripana manodidina eo amin'ny 5-30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Avaratandrefana. Eo amin'ny 4-30 degré kosa any amin'ny Toliara. Morontsiraka Atsinanana tsy dia misy fiovana firy fa eo amin'ny 4-20 ka hatramin'ny 20 degré maripana ambony indrindra ary mety mbola eo amin'ny 3-20 ka hatramin'ny 9-20 degré hatrany ny maripana ambony indrindra ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Araka nefa mahazatra anao rehefa talata toy izao dia indro menanao indray ny tamin'ny faloton'ny rivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Antonony amin'ny ankapobeny ny tamin'ny faloton'ny rivotra amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Raha tazantsika amin'ny kisary dia saika manodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehefa rehetra voaray. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ho antonony hatrany ny tamin'ny faloton'ny rivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray raha miviana ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy mandeha fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.